Koa ilay lolo tonga sondry ato anatin'ny page amin'Laura Gasy misaotra antsika hatrany manaraka tahoatrina n'ilay vidéo ny rahantsika tamin'ny fisahana ny fianakaviana sambatra iny izay ndresahana momba ny fananana ara-pahasalaman'ny tanora dia betsakantsika nanao commentaire nisy ihany koa nandefa ny afatra miafina raha verintsika kely aloha ny tantara dia lany teto Madagasikara ny lalàna 724 tsipika ohatra 370 izay milaza fa zofototra ny fisitrahana ny fananana ara-pahasalamana sy ny fandrindrana ny fiainam-panakaviana. Io lalàna io dia milaza fa voakasika izay avokoa isika rehetra, izany hoe tsy ankanavaka na amin'ny taona na ny foko, ny fiaviana, ny fivavahana, ny harena, ny lahy, ny vavy na ny zavatra mitranga ihany koa ao amin'ny ankohonana sy ny sisa izay tsy voaresako teo. Raha ny OMS zao dia nilaza mihitsy hoe ny firaisana ara-nofo no lafiny lehibe indrindra ampisehoan'ny olombelona anankiray ny mahizy azy ny amin'ny resaka ara-pananana zany eo ihany koa ny mahalahy na ny mahavavy eo ihany koa ny fironana ara-pananana sy ny sisa samy mieritreritra findraisana ara-nofo any anatin'ny sainy daholo mantsy isika rehetra eo ny hoe amin'ny alalan'ny nofy mieritreritra ihany koa hoe ohatry ny ahoana le toetra le sotoavina sy ny sisa noho izany dia zava-dehibe mihitsy ny fananana ara-pahasalamana satria zo ho an'ny lahy sy ho an'ny vavy miteraka fitoviana eo ihany koa ny fizakan-tena ny fahamendrehan'ny tena ny fahamendrehan'ny hafa ihany koa ny fahasalamana ihany koa no resahana dia ny ara-tsaina ny ara-batana eo ihany koa ny ara-pihetsepo ihany koa ny ara-tsosialy izany hoe ny fahasalamana ara-piarahamonina amin'ny lafiny firaisana ara-nofo. Zava-dehibe loatra mantsy ny fahatanorana sy ny fahazatofo satria eo ny tanora na ilay zatovo no manontany mametraka fanontaniana ny momba azy sy ny manodidina azy ny fahazahoany ny valiny mahafapo sy feno momba an'izay nefany no ahafahany miaro tena no ahafahany ihany koa mifehy tena ary indrindrindrindra ahafahany matoky tena amin'ny zavatra rehetra ataony indrindrindrindra amin'ny resaka ara-pahananana sy ny fiterahana ara-pahasalamana rehefa tonga izay fotoana izay. Ohatra homeko antsika fotsiny izao ohatra misy zatovo sy tanora anankiray rehefa nahazo valim-panontaniana tsara izy rehefa resahana malalaka tsara ny momba ny fadimbolana ohatra dia hainy tsara ny midio sy mikarakara tena mandritra n'izay fadimbolana izay. Rehefa tonga izay fananana ara-pahasalamana izay dia afaka misitraka ny fiainam-pananana azo antoka mahafapo ary indrindrindrindra manana fahafahana miteraka sy manapa-kevitra rehefa tonga ny fotoanany naroviana. Rehefa miresaka hoe fananana ara-pahasalamana isika dia tsy hay kosa tsy resaka momba ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo na ny IST izany arak'izany anarana izany moa izany dia ny firaisana ara-nofo nazahoana azy na mitaovam-pananana na ny fivoahana na ny vava ihany koa vokatry ny virus na ny bakteria na katsetsitra maro isan-karazany izy ireo misy ny chlamydia, ny gonorrhée eo ihany koa ny hépatite B ny syphilis ary ny tsy mikaretina VIH sida izay mety hifindra amin'ny zaza ao anatin'ny kibo ihany koa. Ny zavatra voalohany tokony atao dia manantona tobim-pahasalamana rehefa fantatra hoe misy zavatra tsy metimety amin'ny vatanao izany dia ry zareo no afaka manoro anao ny zavatra tokony atao ihany koa. Ny fanentanana zany amin'ny tsy anivo ity dia ny tsy anavaka vahantsika an'ireny olona ireny na dia fantatrao ary hoe mitondra ny tsy mikaretina VIH sida ny olona anankiray dia tsy tokony mihitsy izy ho afaka vahanao satria olona mitovy amina sy mitovy aminao ihany izy ireo no ny zoantsika rehetrarehetra izay iray ihany amin'izao fotoana izao ihany koa dia efa misy ny fanafody noho ny fikarohana izay manalava andro any reny olona ireny dia mitovy amintsika sy mitovy amin'izany sy anao ihany mihitsy izany izy afaka ihany koa izy ireo misitraka ny firaisana ara-nofo voaaro izay hoe tsy anaparitaka an'izay tsy mikaretina izay indray koa zany afaka miaina tsara eny amin'ny fiarahamonina ihany koa izy ireo. Alohan'ny amaranantsika ny resadresakitsika ary dia misy afatra mafonja be avy aty amiko ovakiko mihitsy ilay izy rehefa voahaja ny zony tsirairay dia miteraka fahasambarana izay fifanajana izay satria manana zo iaina feno ny fiainany manokana arak'izay safidiny ny olona
anankiray. Ny fahasambarana sy ny fahafinaretana koa moa zany dia afaka iainantsika amin'ny tontolo androm-piainantsika, zay le fiainana tsara kely resahana ato anatin'ny pejy amin'ora gasy matetetika miankina amin'ny tsirairay nefa izany fiainana izany fa tsy voatery amin'ny alalan'ny firaisana ranofo foana ihany koa ianao vao mahazo fahasambarana, fa mety hoe rehefa ianao rery, ianao le mijery tele iny, ianao le mifandray aman'olona ihany koa, mety ianao le rehefa manao ny fialamboly sy ny sisa sy ny sisa, indrindrindrindra zao voalohan'ny taona ihany koa dia mety hoe misy tanjona tianao tratrarina amin'ity 2024 sy 2025 ity dia mety izay ihany koa ny tarika ny fahasambarana sy ny fahafinaretana any aminao any. Dia aoka aloha tsika rehetra koa hitandrina fa tadidia tsara fa ny fahafinaretana ny mandalo fa ny fahasambarana inona ny tena mitoetra iny mila mieritreritra tsara zany tsika hoe inona ary izay fahasambarana tedavika izay. Misy ihany koa zao ny tanora amin'izao fotoana izao dia hiditra ao anatin'ny firaisana ranofo dia efa mahafantatra tsara zany zao ianao ny anjara andraikitra ao ny vokatra izay firaisana ranofo izay ihany koa eo ny aretina izay ndraisantsika vao teo mety isy ihany koa ny voka tsy nirina, mety isy ihany koa ny fanambadiana aloha loatra noho izay voka izay eo ihany koa mety efaratra amin'ny fanalanjaza. Fantatritsika zany zao manomboka androany fa zo fototra ny misitraka an'izay fananana ara-pahasalamana izay sy ny fandrindrana ny fiainany fianakaviana dia afaka manantona andreny tombom-pahasalamana maro isan-karazan-dreny ihany koa. Sy tomboko foana koa ny sain'ny tanora hihaino tsara hoe enao ny tompony teny farany, tsy tokony misy olona avy any ivelany mihitsy anery anao amin'ny safidinao na amin'ny fanaovana an'izay fandrindrana ny fiainanao izay na ihany koa ny fidirana amin'ny firaisana ranofo fa herisetra izany rehefa tsy te hanao firaisana ranofo ianao nefa teren'ny olona anankiray na izy io olona anankiray io na iza io olona anankiray io fa ianao ihany no manapaka ny fotoana ny toerana tianao hanaovana an'izay tianao amin'ny fiainanao. Izay ny resadresakitsika androany fa raha mbola misy manitikitika anao dia manasa anao hiditra ao anatin'ny page Facebook ny Fisa Madagasikara izay nalefako ao ambony ao le lien dia anytsika afaka miresadresaka ihany koa. Misy ihany koa ny télé médecine Fisa Madagasikara dia alefako ao ihany koa dia tonga dia midira ny anatin'le lien antsika dia andray tsika mahazo ny valim-panontaniana izay mety mbola tsy nazava tsara tamin'ny vidéo teo dia zay aloha ny anio rary soantsika rehetra. Bye, bisous.